ihany koa no mitondratsika ho any amin'ny fanatanjahantena eo anivon'ireo mpiasam-panjakana zay isina disadisa ihany koa amin'izao fotoana izao nampiakapeo ary ireo komity natsangana zay vondronan'ny ministera dimo no nametrahana ny andraikitra ny hitantana ny fifaninanana regionaly sy fifaninanana nasionaly ankehitriny ary dia niovandray ny raha rafa dia ministera roa ihany indray ny ministeran'ny asa-panjakana sy ny ministeran'ny fanatanjahantena indray no voalaza fa hitantana izany fifaninanana nasionaly izay ka dia teo no tsy nitovy hevitra avery tanteraka ireo mpandray anjara ary Manahy ny tsy isin'ny fifaninanana nasionaly zay ho tanterahana any Toliary. Manahy ny tsy isin'ny fifaninanana nasionaly zay atao any Toliary ireo mpiasam-panjakana mpanao fanatanjahantena. Tsy fantatr'izy ireo mazava mantsy amin'izao fotoana izao zay tena mitantana sy andraikitra fifaninanana nasionaly io. Hatramin'izao dia tsy mbola nahazo fanendrena na nomination avy amin'ny fanjakana ireo komite interministériel miisa 5 zay napetraka hitantana ny fifaninanana. Araka ny nambaran'ireto komity iraisan'ny ministera 5 reto dia nisy indray ny arrêté ministériel zay nilaza fa ny MJ sy ny FOP indray no ikarakara ny fifaninanana nasionaly any Toliary zay tsy eken'ireo mpandray anjara. Raha zavatra amin'olo avy amin'olona vitsy na misy korotana eto Madagasikara dia za sy partant teneniko aminareo zany na ministra manao somiana zany na ministra iza na Andriamanitra raha fa hapisy korotana dia za sisy tompo satria everisika moramora isika moa tsy zavatra ty hoe vitabita hoe sport d'entretien fonctionnaire fa zay haitsika ny suite logique an'ity sy ny impact an'ity satria ny prime ministre koa lehibe nay koa chef de l'administration chefsika fonctionnaire manao sport ka sy tianay ho moye anatina zavatra raha fa ny ahy zany raha vao misy zavatra tsy mazava dia atoroko anareo fa efa tsy mazava zao nomination misy tonga zao inona ny andrasana nomina sy nomina ny membre ny comité inona zay élection mba ho tany ministre zany manokana sisy dikany amin'zareo zany misy zenay nanao somina nanao nandefanay ro lahy ty fa inona lazan'inona marary ny tanany lehibe zany ko lehibe mantsika zareo marary zay ny tanany nanao somina zay nomination zay ka amiko zany tsy misy zavatra sy mazavazava zareo nareo ma zany mazava aminareo ngambale izy amiko tsy mazava dia alako siny namana fa za sy sarangotona anatina zavatra tsy manjary ko zay fotsiny ah ka anjarasika defety ny fanjakana defetysika ny sipasiany zavatra mandeha kosa zavatra mandeha ara-dalàna araka ny rariny araka ny hitsiny no ataotsika zay izy naman'isanety fa tsy niazany tsy apeloko ny agnaby amiko samby tokony andraikitra amin'ny zavatra teneniny fa misy zavatra manjavonjavo amiko nisy finomenanay manjavonjavo satria matoa nitsangana ny comité interministériel dia sy nahavaolana ny ministera roa zay mpiady ny fonction publique sy ny jeunesse sport ambara io zao napabe maso sy zavatra salamity ny critiquer vanampanjakana sy zavatra salam'izao sy caprice-n'olo ray koa kely sy kajikajy politikan'olona fa ty sport ko ia raha vo nanokanadratenenany tao devanareo ero sport raha ty fanalana azy manala azy sisy mahazo médaille botolo volamena enetana vrai volamena na vrai volafotsy salamireto hoe fa entretien mpiasam-panjakana reraky ny asa mba ho fotoana ivonatsika karaha vo membola politika dia za mo tsy izy ambady fanteneniko ny alako baraka oa raha vo manao zavatra tsy manjary satria ho voatonona koa mpitondra ho tody any prime ministre inga io ho tody ny président io hoe problème na sport kely ty ve tsy voavan'ny ministère jeunesse sport ny fo natao ny ministère interministériel ireo za izy nomena indinona ny dikany petrana eko. Mitaky fandraisana andraikitra ireo komity iraisan'ny ministera 5 ireo mpandray anjara rehetra amin'izao raharaha misafotofoto eo anivon'ny mpanao fanatanjahantena anivon'ny mpiasam-panjakana izao.